Ny vahiny tao amin'ny Radio France Internationale na RFI ny 8 April iny nipanina teo aloha tao anatin'ny fandaharana Grande Invité à l'Afrique. Nilazany heviny manokana mo izy tamin'ireny zay raha nianjady tamin'ny farany ireny. Traitra ihany aho izy tamin'ireny tranga rehetra ireny, tsy mba nomena fotoana akory aho mba hierovako tena, nefa atao ahoana mo efa ireny ny zavatra nivoaka ary efa iny ny zavatra hitantsika, tsy misy azo atao fa izaho kosa tsy hangina raha ny fanambarana izay nataony panina teo aloha. Efa fanao ny fitondrana ankehitriny ny manao antery ary ararotin'izy ireo ny fahefany ACC izay tsy azo ivalozana mba handraisana fanapahan-kevitra amin'ny fomba tsy azo iandin-kevitra araka hatrany ny fanambarana izay nataony panina teo aloha. Andro maromaro izay ho izy no tsy nasolom-bavam-bahoaka ahy intsony, fa mbola naneho kosa aho ny fahavononako ny hilatsaka ho fidina ho an'ny vahoaka any amin'ny distrika izay niandidiko. Manana hevitrehitra ihany koa hanangana antoko politika saingy miaraka amin'ireo olona na ireo vondrona mitovy tanjona sy ideolojia aminy mba hanoherana ny fitondrana misy ankehitriny. Nilaza ho hatsiaro afaka zioga lehibe ny tena ny raha ny fanambarana izay nataony panina hatrany nisaraka tamin'ny antoko nisy azy teo aloha ary tsy nanenina amin'ireo fanapahan-kevitra noraisiny rehetra ireny. Isika rehetra mo dia miara mahita ary miara manaiky raha tena dinihina sy fakifakena tsara ny hafatra ny panina teo aloha dia anisan'ny mamaivay ihany ny fanazavana sy ny fanakianana ny fitondrana ankehitriny izay nataony. Ary anisany zavatra faritiny foana rehefa izy miteny efa intelo zay izy hitantsika ny teniny mikasika an'izany, tena tsy misy fanenenana na ny kely izy noho ny ireny zavatra rehetra nataony ireny ary ankehitriny mo dia mbola namafisiny ihany koa fa tena matsapa ho malalaka tanteraka izy ary matsapa ho afaka zoga izy ankehitriny noho ny fialany ao anatiny izay antoko nisy azy teo aloha izay. Tena hafaka ny enta mavesatra izay nitamesatra taminy ho izy. Nohon' zany dia tsy misy nenina velively izany panina teo aloha izany fa feno soiany, feno tsotsoko ary tena natsapa fa hafaka zoga araka ny fanambarana izay averimberiny matetika. Ary anisan'ny zavatra mbola nolazainy sady naverimberiny ihany koa ny hoe mbola hitohy ny fanehoan-kevitra ary mbola hitohy ihany koa ireny fitakina ny zava-drehetra ireny mba hialana sy enti miady amin'ny jadona ataony fitondrana. Tsy hijanona ary tena tsy hijanona velively fa hitohy hatrany araka ny fanambarana izay nataony panina teo aloha hatrany. Io dikanteny malalaka tamin'ny ampahany resadresaka nataony panina teo aloha na hoe filohany anterimiera-pirenena teo aloha tao amin'ny RFI raha namaly ny fanontaniany mpanao gazety ny tenany. Ary ireny zavatra rehetra hitantsika ireny didy rehetra nivoaka izay tsy azo ivalozana ary tsy misy azo atao nohony izay izy fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay dia ireny zavadrehetra ireny mahatonga anay te hihino hoe tena misy mpibaiko ireo fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Hitantsika ireny tokony mba nisy lalàna kely na rahana ary tokony mba nisy lalàna kely izay mba nasina maso nefa ireny mo ny fanapahan-kevitra dia mahatonga anay te hihino hoe tena misy mpibaiko ny ao ambony ao raha ny fanambarana izay nataony hatrany. Raha fintenina izay voalazany rehetra mo dia toy ireny ary ireny daholo ny fanehoan-kevitra izay nataony. Ndeha ry hapetraka antsika hatremo ny mikasika an'izay panina teo aloha izay, ndeha hidirantsika ihany koa ny tohy ny vaovao nalaza tany amin'iny faritra Sofia iny. Anisan'ny nalaza mo tany amin'iny faritra Sofia iny ny mikasika any Jerson hatrany satria izany Jerson izany anisan'ny olona nalaza any amin'ny faritra Sofia ary mbola tena malaza ankehitriny. Nidoboka amponja vonjimaika hony i Jerson tafarany ireny zavatra ny famaofao sy nalaza tamin'iny faritra Sofia iny. Raha araka ny vaovao ny ely sy vaovao ny paritaka mo dia niakatra fampanoavana i Jerson ny tamin'iny talata 5 April iny. Dahalo rendahy nampikaikaika ny vahoaka ny antsohy mo izany Jerson izany ary nidoboka amponja vonjimaika mo izy sy ny namany iray izay antsona amin'ny anarana hoe l'école. Voamarina ihany koa mo fa
omby miisa 640 tsy misy taratasy no rava tao anatin'ny valamantsina na hoe kianjan'omby ny Jerson. Ny 620 ny giazana ao ambalampamonjana Anjiamangirina, ny 30 ao anadrano ho an'izay manana omby very afaka mamonjy ireo toerana roa ireo mitondra taratasy mazava mba azahoana ny ombinao. Araka zany moa dia mety efa hafaka ny tebiteby sy ny fitaintainana misy any amin'iny faritra Sofia iny mikasika an'izany Jerson izany satria anisan'ny tena dahalo raindahy izay nanana ny lazany izany Jerson izany ary nampitebitebiny maro sy nampikaikikiny maro. Ankehitriny moa dia araka ny vaovao izay hitantsika sy miparitaka fa nidoboka amponja vonjimaika izy nohon izay zava-drehetra izay. Ho any izay manana omby very ihany koa moa dia afaka manatona ireo toerana voalaza ireo any Anjiamangirina sy any Anadrano mba hijerena izany ombinao izay very izany ary afaka mitondra taratasy mazava mba hanamarihana izay omby very izay. Nohon zany dia tombotsoa lehibe izay afaka mandeha mankeny amin'ny toerana ireny isika any amin'ny faritra Sofia na izay manana omby very. Ary tsara ihany koa moa ny mampiatsiahy ity dia farany indrindra nefa tsy latsa-danja ny halatromby miisa 470 tao Tsiningia distrikany Port Berger ny fitazomana omby alatra ary fikambanan Jiolahy no vesatra nanenjeha anazy. Misy olona roa nametraka fitoriana ho an'ity dahalo raindahy ity raha ny vaovao ny paritaka. Zay koa moa ny resaka atsika mikasika an'izany Jerson na dahalo raindahy any amin'iny faritra Sofia izay nidoboka amponja vonjimaika iny. Apetraka tsika hatreo ny mikasika an'izay ary mbola hoenitsika eo ihany moa ny tohin'izay le tompoko vavy sy tompoko lahy. Apetraka tsika hatreo koa moa ny mikasika an'izay panina teo aloha izay harantsika ihany koa ny tohiny tantara, harantsika ihany koa ny fanehoan-kevitra hafa izay mety ataony. Mazava ho azy fa tsy maintsy haneho hevitra izy satria araka izay nolazainy hoe tsy hijanona hatreo izy fa mbola mitohy ny tolona ary tsy maintsy hanao hezaka rehetra hiady amin'ny tsirariny sy anoherana izao fitondrana izay manao jadona izao. Nohon zany dia tsy maintsy mbola haneho hevitra izy mazava ho azy koa dia harantsika eo ny mety hotohiny izay zavatra ataony panina teo aloha izay. Ankasitrahana eram-po eran-tsaina isika rehetra na vitany haino ny ahitra ny video hatramin'ny farany ary mbola iangaviana foana ianareo rehetra ny mbola hanaraka ny video manaraka satria ato no mba ahafahantsika mitafatafa, ahafahantsika mifampizara ny zavatra misy sy zavatra mandalo misy eto amin'ny tany ary indrindra zavatra rehetra mandalo eto amin'ny Madagasikara iray manontolo na atsimo izany na avaratra na andrefana na antsinanana eny na eto anivon-tany aza. Koa dia hametra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory, veloma mandrakizay amin'ny manaraky indray no manao ny misimisy mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao ary ho ambinina tokoa amin'ny zavatra rehetra izay kasaina fa izaho kosa Ody Saodia ianareo veloma vetivety gaby oye, tsao tsao.